aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio talata 2 Mei, izay ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina dia mibanjina ny lohahevitrintsika hoe ny fanahy masina sy ny vavaka. Koa ataontsika hoe mpitsanganana ny salamo 3:1 ka hatramin'ny 5. Salamo 3:1 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah ny mpanjaka mitafy voninahitra izy, Jehovah mitafy, eny misikina hery izy, ary izao rehetra izao nampitoeriny ka tsy hetsika. Ny seza fiandriananao nampitoerina hatramin'ny fahagola, hatr'izay ianao. Manandrapeo ny rika Jehovah o, eny manandrapeo ny rika, mampiroandrona ny feony ny rika. Mihoatra noho ny rano sady be no mahery, eny mihoatra noho ny onjan-dranomasina lehibe. Ny voninahitr' Jehovah ny amin'ny avo, ny teny vavolombelonao dia marina indrindra. Fa masinana no mendrika ny tranonao, mandritra ny andro maro Jehovah o. Amen. Iarahantsika manao ny hira fa 270 andininy 1 ka hatramin'ny 5. Hira fa 270 andininy 1 ka hatramin'ny 5. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra tsy toa, noderaina ankalazaina hatramin'ny taloha. Anio ampito sy mandrakizay, dia anao no ilay ray izay hatr'izay. Andriamanitra nahary izao tontolo izao, ny volana mankitana sy izao hita izao. Ny fahavelomanay ny voary manontolo, tianao voakaly voahary sy voakolo. Koa ato an-tranonao no toerana fionana, anaja hidera anandratra fisaorana. Koa raisy ry Jesosy Tompo, reto zandry fa vonina hanompo. Amen.
Iaraka ivavaka isika mialohan'ny amakinany teny soratra masina. Ry Tompo Andriamanitray dia tonga eto amin'ny fotoana andrenesana ny feonao sy ny fampianarana avy aminao izahay, koa mangataka amin'ny fanahy masinao itsiro sy hanazava ny fony tsirairay avy. Koa arotsay aminao izany fanahina izany mba hitoro ny lalanay sy hanazava n'izay rehetra alehanay. Koa hampanginy izay rehetra tsy fetsy avy aminao ry Jesosy Tompo, fa aoka ny feonao irery ihany no horenay amin'ity tolakandro ity. Koa mitenena ry Jesosy Tompo fa vonika ihany mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny teny izay hovakiana dia ho hitantsika ao amin'ny Romanina 9 andininy 4 ka hatramin'ny 30. Romanina 9 andininy 4 ka hatramin'ny 30. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa, ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tonoina. Ary izay mandinika ny fony mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoany tian'Andriamanitra, dia izay vao antso araky ny fikasany rahateo. Satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lay matoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay notendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy koa no nomeny voninahitra koa. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Dia mbola manaritra ny fiarabarantsika rehetra dia afaka manarana ny tokantrano rehetra ary ty talata izay ao anatin'ny herinandro ny fanamasina ity. Omaly isika dia niresaka manokana momba ny soratra masina sy ny fanamasina. Resahantsika tamin'ny omaly fa andreon'ny fanamasina dia miasa ao anatin'ny fiangonana, miasa ao anatin'ny fiangonana amin'ny lalan'ny mpivaofy na toteny amin'ny fiangonana amin'ny famoahana ny hevitry ny soratra masina. Nefa koa ny fanamasina dia miasa ao anatin'ny fiangonana ka hatakara ilay sitrapon'Andriamanitra miainga avy amin'ny soratra masina. Raha tsoka dia zao dia mahalala mitenentsika amin'ny alalan'ny soratra masina Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny soratra masina izay toriana no hitenenan'Andriamanitra antsika. Tsy ny soratra masina ihany fa ny fivoasan'ilay fivoasan'ilay soratra masina amin'ny fitarian'ny fanamasina no hitenenan'Andriamanitra antsika. Fa mba inona kosa ny hitenenantsika amin'Andriamanitra? Satria misy izay manrakariva ny hoe Andriamanitra mitenentsika zany. Ampahalatsika ny sitrapo io ny soratra masina. Ary manjary tenin'Andriamanitra zany rehefa voasa tarian'ny fanan'Andriamanitra isika. Fa amin'inona kosa no hitenenantsika amin'Andriamanitra? Amin'ny alalan'ny vavaka. Zany hoe ny vavaka dia tsy afa-tsy akory fa resaka hifanaovantsika amin'Andriamanitra. Dinidinika hifanaovantsika amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia itsika indray todika any amin'Andriamanitra. Andriamanitra mitenentsika amin'ny soratra masina sy ny porteny sy ny fampianarana. Fa misy fotoana kosa isika mitodika any amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Io soratra masina io misy vavaka ray afaka malala. Rehefa mivavaka tsika zany ray afaka malala, dia isika no mitodika any amin'Andriamanitra. Fihetsekontsika zany, isika no mitodika any amin'Andriamanitra. Tsy tokony hafangarontsika mihitsy. Mety misy vavaka ao anatin'ny soratra masina io. Indramitsika ny vavaka Davida. Asa Salamy 50. Indramitsika ny Salamy 7 vavaka Davida. Fa amin'izay fotoana izay, ilay fihetsekon' ilay mpanompon'Andriamanitra no manjary fihetsekontsika dia vavaka izy amin'izay fotoana izay. Fa tsy hapetraka marina ny soratra masina izy. Indray ohatra hoe misy mampiasa soratra masina tsika dia indraindray afangaron'ny mpino, afangaron'ny fiangonana hoe eto tsy vavany tsara hoe eto soa mampiasa soratra masina ity amin'Andriamanitra miteny any.
amasoraka azy hiteny anaka andriamanitra arety kosa ivavaka rehefa hiteny mitsika andriamanitra dia milonony amakitsika ny soratra masina dia mitenyntsika hoe amin'ny anaran' jesosy rehefa ivavaka sika ka vita nivavaka dia faranatsika amin'ny anaran' jesosy tsy tokony adoronym-pindry zay navako malala hoe rehefa amaky soratra masina izy ka hiteny aminy andriamanitra zany hoe andriamanitra no hiteny aminy dia mamaky le soratra masina amin'ny anaran' jesosy izy fa raha ohatra kosa ka hiteny amin'andriamanitra izy vavaka ny anarana zay dia amin'ny anaran' jesosy no amarana ny vavaka mazava tsara teny amin'ny tokopoly akokola ary mazava tsara ivavaka izany fiangola zany akory tsy fampitsikerana ndray raha ohatra ka misy kristiana ka maradiny anaran' jesosy dia hisy tsara ndray manao hoe adinonao ny amin'ny anaran' jesosy ohatrany tsy mety ivavaka natonao teo ka adinonao ny amin'ny anaran' jesosy tsy resahatsy arako malala fa tsy zay izay eo fa zava-dehibe lavitra no zany dia fitarefana masina tahaka zany keo olaka misy eo amaky teny noho ny toejahatra maro samihafa gabyna mola miseho ety amin'ny aritarataka zao mety adinon'le olona no manao hoe amin'ny anaran'i jesosy famakina le teny dia tsy midika adinonao izy tsy mety mihitsy nataonao ianao malakasy mazo maky teny tso fa adinonao mety hitrangy zany driava mety hitrangy zany mety misy amarombelona ny tafinofo mety misy ny tahotra dia mifampiteraza mifanitsy ny fiangola fa tsy fampitsara na zavatra tahaka zany zay mahaprotestanta atsika leako malala zay mahabino atsika manana zany fahalemem-panahy eo ampitezana sy ampanitsina izany reha misy rehetra mpantaina manao hoe dia ahona rehefa mamaky le teny fiderana le am'lay salamy vakiny amin'anaran'i jesosy ve i tsy voatery mihitsy tsy voatery mihitsy amaky ny salama amin'ny anaran'i jesosy ianao raha ohatra ka hoe derany tompo isika amin'ny anaran'i jesosy tsy voatery amaky amin'anaran'i jesosy ianao satria teninao todika amin'andriamanitra fihetsemponao andehantsika hideran'andriamanitra ny salamy fahazata dia mihinana ny salamy fahazata no hideranao an'andriamanitra fa tsy voatery mihitsy ny salamy ny ampiasainao fa mety mitsanta ny ampiasainao mety ny anteva ny ampiasainao no zany dia lay teny lay fanomboana fitaopavahana izy metsika toatrany tokony amaka atoato ihany anaran'i jesosy tsy amin'ny anaran'i jesosy tsy voatery mihitsy ry afa tsy voatery mihitsy satria tsy mahavoatery azy mihitsy manao hoe isika mitodika amin'andriamanitra dia mihina lay salama isika ampiasaitsika hoe itsika mideran'andriamanitra fa hoy tsika manao hoe rehefa tonga kosa ny fotoana hamaky ny soratra masintsika ka hitenyntsika andriamanitra olentsona hoe lecture biblique ao ampiasaireo Calvin zany hoe hitenyntsika andriamanitra ka am'zay fotoana zay ero izy hitenyntsika amin'ny anaran'i jesosy kristy tompony teny tonga nofo ary tsika raha ny protestanta tsy mampiasa ny teny hoe fankalazana ny tenin'andriamanitra tsy mampiasa zany tsika rahako malala satria ny teny hoe fankalazana ny tenin'andriamanitra dia tena voabolana katolika romana sanatotso hoe mahamaifa anazy tena karazaina ny anjahina misy tena liturgie ny fankalazana ny tenin'andriamanitra fa ny protestanta nazaka ny réforme dia zao rehavako malala tonga eo amin'ny fotoana vakina ny soratra masintsika zany tenyntsika andriamanitra ka dia amaky zany soratra masina zany sika hivavaka sika ary milo ny vavaka mampatsiaro no satria fotoana manararoka fotoana tahaka zao rehefa ny nahazaka ny mpanitsy fivavaka dia melo ny soratra masina mandrakariva ny vavaka fangatahana zay natao hoe vavaka fitsilovana sy vavaka fitaliany fanamasa dia ho tsika manao hoe miteny amin'andriamanitra koa zay sika amin'ny alalan'ny vavaka dia tovy tsisy valaka ihany rahako mala amin'ny lalana voalohany ihany amin'ny lalana mandosy ihany ny lalany vera ny lalana mandosy toy tsika manao hoe io le soratra dia reto za io andriamanitra zay miteny amintsika dia omena andriamanitra atsika zany omena andriamanitra lay mpivaofy ny soratra masina na omena andriamanitra atsika eo ampamakina ny soratra masina ny fanahy dia manjary teny azontsika lay soratra dia mitovy amin'izay koa mivavaka rehavako malala ny fanahy masina ao anatin'ny mpino ao anatin'ny mpivavaka dia mijanona hotely foana zany mijanona hotely ihany io vavaka io raha tsy eo ny asan'ny fanahy masina mety mijanona kokabary ohatrany hoe mijanona ny soratra ihany koa le baiboly raha tsy eo ny fahazavana masina
dia mijanona ho teny ihany ko lay baiboly lay vavaka raha tsy eo ny fanamasina dia zao rehefa komalala lay fanamasina zany zay fanahin'andriamanitra indray ato anatiko izy dia miteny a mivavaka amin'andriamanitra dia io teneny Paoly amin'ny Romana toko fahavalo io lay fanamasina no manonona ny fona amin'ny fitaraina tsy azo tonono zany hoe misy le bitsiky ny fanamasina hoentin'ny fanamasina indray zany lay teniko za miteny malagasy zay teny zay zay hoan'ny frantsay teny teny frantsay ho an'ny anglizy la teny anglizy izy dia io teny io no ampiasaiko io teny io nefany teny'olombelona tsy tenyny anjelik'olo azy fa teny'olombelona dia io teny io no entin'ny fanamasina ho tonga teny azon'andriamanitra zany hoe lay fanamasina no mampita lay teniko ho ao amin'andriamanitra ray ka tonga azon'andriamanitra lay teniko raha tsy eo zany ny fanamasina mampita ilay teny dia zay dia manjana azy teny'olombelona izy zay zany voalohany raha hotsika hoe niasa ny fanamasina amin'ny alalan'ny vavaka dia tonga ao amin'andriamanitra azon'andriamanitra tafita ao amin'andriamanitra lay vavaka zay ahatonga atsika miantamafy hoe tompo ao aritsainy fanahinao masina amin'izao fotoako vavahanatrehana izao ary rehefa mivavaka isika dia mangataka ny fanamasina mba hatonga lay vavaka ataontsika ho tonga ao amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahin'andriamanitra satria tenyny olombelona ihany mitenitsika olombelona tanisa ihany sika zay ny voalohany antsika fa ny faharoa dia zao koa ny azan'ny fanamasina dia avako malala manitsy lay vavaka ataontsika ny vavaka ataontsika zany dia zao ny vavaka ataontsika dia vavaka olombelona tahaka ny hoe rehefa mitoroteny ny voavotenin'andriamanitra dia miteny zavatra maro samihafa izy eo hita ny maha olombelona azy fa izao tariny fanamasina izy miteny fa mpiainy koa tariny fanamasina ka zay tian'andriamanitra votehiriziny ny mpiainy ihany ny voatahiry ao anatin'ny fon'ny mpiainy zay firaka misikaton'andriamanitra ihany dia mitovy am'izay koa tena ko ny vavaka zany hoe io vavaka ataontsika io amin'andriamanitra io dia izao tena vavaka ny mpanota io vavaky ny mpanota tsy mahafataky zay mahasoa azy akory io vavaky ny mpanota zay tsy mahalala zay mety mahasapatra azy akory io vavaky ny mpanota zay ataontsika hoe miaina eto amin'ny zorotory zao ka mibantsina izy zorotory zao sy ny fiainanisan'andro iany amin'andriamanitra nefa avako malala fahamarinana no zany fitiavana izy aminazy fa mivavaka nataonao teo dia mifanaraka nateraka amin'ny sitrapon'andriamanitra betsaka mivavaka tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra angatahantsika iza ny manitsy azy iza ny mamonjy atsika am'izany fahalenetsika zany ny fanamasina ny fanamasina mamonjy atsika am'izany fahalenetsika zany tsy haitsika kory any ndray hoe inona moa zany andriamanitra dia ngatahako mba inona moa zany andriamanitra tena mahasoa andradray za rehefa amin'ny mpitandrona rehefa olon'olona mararomafo teny afonatiny fiatrehina ny fahafatesany reny dia nandray tsy hitanao tsozy tonono andriamanitra atao velona ty olona ity so nety zay sitrapon'andriamanitra sanatria ataovy maty ty olona ity so nety zay sitrapon'andriamanitra misy fotoana zay teneny Paoly hoe ny fanamasina no mamonjy anao ao anatin'izany fahalemena ka tsy anananao taotra sy sarasarana fantako ny adidinao dia ny atoraka amin'andriamanitra fa tsy anjaranao ny tsara fa ny adidinao zay teneny Paoly mamonjy ny fahalemetsika izy lay fanamasina zany no mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra satria Paoly manao hoe fanamasina ihany no mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra tsisy mahafantatra ny sitrapon'andriamanitra fa tsy ny fanamasina dia ny fanamasina no mamonjy atsika sy manitsy lay vavaka ataontsika hifanaraka ny sitrapon'andriamanitra hifanaraka n'izay mahasoa misy fotoana io ohatra ary zaratsena apôstôly fotoana apôstôly mbola mivavaka manao hoe hono a Jesosy teny mba mety aminao ve andatsahana valaky le olona tsy mety miainao anao reny ry mahafo ry areo zay vavaka andatsahana valaky mihitsy reo rahavaka zany io vavaka
mpapôstôly ny tena mety mitraka mitsy avakomalala ny vavaka ataontsika tena vavaka etaniny toejavatra mitranga fotsiny mety vavaka etaniny afanampo ary mety etaniny taky ny vavaka nataony davida ao amin'ny salamo ohatra misy vavaka zay hamelezana ny fahavalo ataovy ligana ny fahavalo ataovy maty izy andriamanitra ataovy mambaraka ny fahavalo izy zany vavaka davida tsy diso zany zay vitsepony fa ny fanamasina ny miasa ao aminy rehefa aveo miasa ao amintsika rehefa aveo ny mampahafantatra zay sitrapon'andriamanitra hoy tsika hoe ny fanamasina zany dia miteny amin'ny anarantsika eo anatrehan'andriamanitra fa ny fanamasina ihany ko avako malala no manitsy lay vavaka ataontsika mamonjy antsika satria tsy fantaritsika ia zay teny tokony toroto fa ny farany aminay hoe ny fanamasina sy ny vavaka dia ny fanamasina le avako malala dia mampahery antsika ho ty vavaka ndre maky Jesosy tonga-tsia mare dia te aminay mivavaha mandrakareraka tsireraka ny fanamasina satria andriamanitra mitoetra amintsika ny fanamasina tsy hivona fa amin'ny alalan'ny finoantsika ny Jesosy amin'ny alalan'ny finoantsika ny Jesosy no andraisantsika ny fanomezana ny fanamasina tsy afa-misaraka mihitsy zany amin'ny finoana ny Jesosy ny fanamasina ny fanamasina dia ateraky ny finoantsika ny Jesosy ary dia mandraiza ny fanamasina zany isika dia atonatsika zany fanamasina zany rehefa mino ny Jesosy tompo sy mpamonjy isika dia fanamasina koa zany mampahery antsika hiresaka amin'Andriamanitra isanandro tahaky ny ampaherezany fanamasina antsika hamaky baiboly no ampaherezany fanamasina antsika ty vavaka zavatra mifamatotra zany ny olona ty mamaky saotra masina vokatra ty vavaka tsy marina zany manao hoe zany tena na ty mamaky baiboly fa kaminy vavaka satria fanahira ihany no manisika anao ny ty soratra masina fanahira ihany mahatonga anao linda ilay ny ten'Andriamanitra sy fanahira ihany no mahatonga anao ho lina hiresaka sy tafan'Andriamanitra tsy marina zany manao hoe zany tena le mivavaka ny tena ty fa le mamaky baiboly sy le miainy ten'Andriamanitra miainy tolotena tsy vita ka ny afaka le mitokana mivavaka ny tena mety amiko fa le miainy tolotena le mivatanana tsy vita tsy marina fanahira ihany miasa ao anatin'ny ten'Andriamanitra sa ao anatin'ny vavaka zavatra mifamatotra tahaka ny ataontsika hoe tahaka ny lelan'izany tahaka ny kodiarana bisikileta voizina teny aminao Andriamanitra inona sitrapon'Andriamanitra dia mivavaka ianao mangataka ianao miteny aminao ray Andriamanitra dia mivavaka ianao ary dia zay mampisosan'ny fiainana tahaka ny pedala bisikileta iny fiainana miaraka amin'Andriamanitra miteny Andriamanitra zao ny sitrapoko aminao anio zao ny ambarako aminao anio dia mivavaka ianao apio Andriamanitra manantenaka an'izany azao mampifanariko dia miteny ray Andriamanitra zay no mahatonga ny fiangonana aminao ntsena hoe prière d'intercession na vavaka fangatana ao arinina ny toro-teny ao arinina ny fampianarana dia nisy ny vavaka fangatana tsy ny vavaka fangatana ny masalo tsy hoe midro am-piangonana dia tonga am-piangonana ny fiangonana dia vavaka aminay tahio zao na omeo zao eny azo atao ihany zany fa mitozy io le sara pastely hoe tonga rehefa avy teny Andriamanitra nanambara taminao ny sitrapo nanazava taminao ny didiny araka ny toro-tena ny fampianarana zay vao inona no mitranga zay isika vao manamboraka ny zavatra manery antsika ilayntsika zay mahatery antsika ampahatsora ny amin'Andriamanitra ary pitsino mangino zay ary ny fanamasina rehefa eo no mitondro zay manitsy zay mamonjy zay fahalemena zay hitafa amin'Andriamanitra teto mpamagnana azy avako manala dia mpiasitra ny fanamasina sy ny vavaka dia le tsara lehibe roa reto no afatra ao voalohany dia zao le avako malala ataovy zava-dehibe ny faharetana ny vavaka ary manana fotoana hitokana vavaka rehefa mitokana ny vavaka dia tahaka ny fitokana maky saotra masina ihany dia manana fotoana anao manokana ianao
rehefa mivavaka natao hoe vavaka dia misy vavaka iombonana natanaty fiangonana tahaka zao na misy mivavaka anao manokana eny an-dalana vavaka enao sady mandeha eny an-dalana eny am-panasana lamina mandeha eny asasao jesosy nofokotra tilamo tibady tsara na eny ampitodala fiarakoty anao ao anaty embouteillage jesosy na io amtena afaka mivavaka inao fotoana rehetra zay le hoe enao miteny amin'andriamanitra zay fiainana liavako malala mivavaka tsy voatery lay vavaka liturjika lay vavaka zay hafa zay rehefa atao i maso rehefa misy vavaka amina fotoam-pavarana zao tsy olona rehetra ko fa misy manana toepona tsola fanezavasoavana baikeo io mitarika ny fiangonana ivavaka zay zavatra hafa fa misy anao manokana inona iza na iza dia manana fomba fivavahana sy fiasanan'andriamanitra fa manany ianao an'izay fa ny fahaolako malala dia mifahasaitsika mambolaka amin'andriamanitra satria tokoa dia miteny mamonja ny fahalemetsika abrahoman'andriamanitra zay manerena tsy aby vavaka iongonana tsy hoe rehefa atao am-piangonana anao zany ka anjaranao no mitondra vavaka atao am-piangonana dia andriamanitra mivavaka aminao ta io le fiobiko ao ta io le anana vonafafy ao ta io le ombokely voateraka ao zay anao manokana na tokantranonao fa hafa ianao rehefa mivavaka mitahaka tahaka zao mitaona ny fiangonana manontolo anao hitodika amin'andriamanitra ny feo ny fiangonana manontolo no entinao ao amin'andriamanitra fa rehefa ianao manokana dia anana fotoana aboray amin'andriamanitra za misalasala mihitsy zay tianao abrao fa fantan'andriamanitra mahasoa anao fantan'andriamanitra na tsy miloka aza lay vavaka teneninao jesosy satria le fanamasina izay eo anatinao dia fanan'andriamanitra io fanan'andriamanitra io tsy afa fa andriamanitra ihany dia na tsy miloka azy lay vavaka le fantan'andriamanitra tsy midika koa zany dia temanao hoe za ndray dia efa fantan'andriamanitra zay mahasoa dia za tsy teniny dia zao le avako malala tsy mety zay ohatra ny bisikleta pedalina ilany ihany zany ianao zany dia miaino an'andriamanitra fa tsy mety miresaka amin'andriamanitra ilaina le avako malala ny mamboraka fanasitanana ke mivavaka le avako mivavaka dia sady fanasitananao anao fanafody ho anao fampirahanao mavesaka amin'andriamanitra fisaoranao an'andriamanitra ny vavaka ny sorona ny fanahati-pisaorana zay atao ao amin'ny testamenta talo misy mivavaka fisaorana mivavaka viforana mivavaka fiderana fa zany ndraiky zany dia atao anatin'ny vakakaboraka ao amin'andriamanitra ary ny fana dia ao anatin' zany mivavaka zany a dia ray misy refa tonga mivorony fianakaviany asaina misy mivavaka anampianarin' jesosy dia mahafeny rehetra mivavaka anampianarin' jesosy misy vavaka tsara mivavaka anampianarin' jesosy ve mivavaka anampianarin' jesosy dia lasitra hoe rehefa mivavaka ianareo dia ataovy tahaka zao fa tsy miteny hoe aza mamoa vavaka tsony fa ity ihany teneny lasa zay ka mivavaka anampianarin' jesosy dia lasitra zany hoe inavy ny hitanao mivavaka anampianarin' jesosy lasitra io modely inona ny hitanao ao vavaka fiderana vavaka fisaorana manao dera manao laza manao ny voninahitra misy fankatahana famelan-kely misy fankatahana ferana isanandro zany hoe io vavaka io dia vavaka izay modely ka alainao tahaka hoe ohatry zao ny votoatiny vavaka zao ny endriky ny vavaka zao ny tian'andriamanitra andrasana notsola hoe vavaka ary vavaka nampianarana tompony ke mbola misy vavaka ho an'andriamanitra ho an'ny fanjakan'andriamanitra enao mpanoto io asan'andriamanitra teny hoe vavao an'ny anaran'andriamanitra ny anaran'andriamanitra mbola angatahanao hoe ho ajainany omena voninahitra ny anarana an'andriamanitra eritrereto hoe enao ino taon'andriamanitra hitaon'ny jesosy hivavaka ho an'ny anaran'andriamanitra hivavaka ho an'ny fanjakan'andriamanitra tsara be zany mivavaka matso jesosy nampianatra atsika mivavaka tahaky ny mazava be eo soratra maza no zany dia azavaivavana mivavaka nampianariny tompy fa zava-dehibe ny fihetseham-potsika ka aza atao hoe rehefa mivory ny fianakaviana dia zao tsy ampy mivavaka nampianariny jesosy eny tokoa jesosy nampianaratsika ny mivavaka iny fa ilainy jesosy mihitsy ianao mamboraka miteny aminy tahaka ny tenenany reo taonompon'andriamanitra maro samihafa ao amin'ny soratra maza maireza mivavaka ravaka malala ary mangatany fanamasina rehefa mivavaksika tompo ao nizotranao zahay mety fotoana zay natalinany mikasika ny fanahymasina sy ny vavaka ity ny fanahyno masina zay mitoetra aminay ary fanahinao
miteny aminao amin'ny alalan'ny vavaka zay entinay eno ny vavaka eto ny amin'izany fanaina masina izany zay noraisinay somenanay tamy alalan'i Jesosy zanakao dia ampitoery zahay ho ty vavaka maharitra ny vavaka ary indrindra ny fiainanay fiaina vavaka mibonanay vavaka nampianaranay manao hoe rainay zay ny davitra. Amen. Raiso Jesús tayo ng tubuh kayaron habang ginapit ang tawag ng mga tubuh kami na funga harap ng tawag ng mga tubuh kumini ng fiyatan. Amen. Andriamanitra reny finaritra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Amen.